Eto no ateno rano ety faritra Mpanatôvana. Reto zany ny trano vitsivitsy izay eritreretina ny hoe asiana famatsiana rano madio. Raha ny toerana fatsakana isan'andro zany dia miala eo amin'ireo tanàna ireo ny olona miakatra makaty amin'ity havoana ity, dia tonga ato ambadiky ny havoana ato ambadiky ato no matsaka rano isan'andro. Na avy orana na maintany dia tsy maintsy mamakivaky an'izay lalana izay, lalana nefa tsy moramora. Dia faniriana zany ny hoe asiana simy be ny rano miala avy eo ambony ao tonga eto ambany eto ohatra ny anankiray ary avy eo indray ery ny toerana ery hitantsika afovoan'ny sary eto ny anankiray. Izay zany ny tanjona. Dia horefesina zany zao ny halavan'ny lalana izay ho alehan'ny fantsona, dia hitantsika eo hoe misy firy metatra, dia arakarak'izay ihany koa mety ho fandaniana amin'ny zavatra mety ho ilaina. Dia izay zany mba hanentanana ny rehetrarehetra ny olona zany ety an-tanàna afaka manome ny herintsandry amin'ny hanaovana ny asa, fa ny eo amin'ny resaka ara-pitaovana no tsy misy dia eo no ilan'ny fanampiana. Misaotra indrindra.